Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Zamana kuaniwan ni radio manerantan la funefa anatena ni tundato kiazava. Ny fiainantsika eto amin'ity tany ity sy ny diantsika makany an-danitra dia azo oharina amin'ny vilany vy sy ny vilany tany. Eno kelingeny fanoharana ny ara nandeha tamin'ny mpifaliana teo amin'ny lalana anankiray hono ny vilany vy sy ny vilany tany ndre mandeha. Ny fandona matetika nefa ny vatany noho izato famindrany samy nidoladola be ihany. Dia hoy hono ny vilany tany hoe mifona aminao re ary vilany vy o, mba mitandrema kely re ianao fa zany edy tsy matanjaka oatra anao sao dia mahafaty ahy ianao. Dia hoy hono ny vilany vy namalilay vilany tany hoe aza matahotra ianao, zany ka tsy mitady nisy ratsy ianao ny fakatiavantsika nisy atr'izay ely izay tao amintsika ve dia atao tsinitsininy tsy tapitapitra izay anefa raha mbola tsy tapaka akory ny tenin'ilay vilany vy dia ny fandona mafy izy ireo satria tery ny lalana ary dia vakivaky tery ilay vilany tany. Ry mpiaino namako, raha tsy tianao montsamontsana toy izany ny fiainanao dia fadio ny fisakaizana mampiaya rehetra arak'izay voalazo ao amin'ny Jakoba 4:4 ny 4 ny tapany 2 manao hoe fafandrafinan'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao. Koa na iza dia ho sakaizan'izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra izy. Sakafo mahasoa, mahasalama, mahavelona, atolotry ny feon'ny fanantenana. Dia amin'ny alalan'izay feonkira famantarana izay no hiara-banay sy hanasana ianao anaraka ny fandaharantsika. Sakafo mahasoa anankiray no noman'ny Fanja sy Jedidia Rosanao mandritry ny minitra vitsivitsy koa dia meno finaritra ary. Fomba fikarakarana lasopy korzety amin'ny fromazy, izay zany no nomanay mba ho aroso anao ka ahafahana manao izany dia reto avy ny zavatra izay ilayntsika. Mila korzety isika 700 grama na eo amin'ny 1 kilao latsaka fefany latsaka kely eo zany. Dia fromazy na vache qui rit singany 5. Fromazy vache qui rit zany no ilaina singany 5. Eny amin'ny mpivarotra eny dia ahitana azy ity avokoa. Dia mila karazana legioma kely izay tianao ianao, izay ahafahana mahazo roana legioma, tsirona legioma zany anaovana n'ilay roana lasopy. Eo zany ny zava-manitra, ny zava-maitso toy ny seleri, ny kotomila, ny karaoty kely sy ny sisa. Rehefa karazana legioma mba hanaovana n'ilay ro zany azahoana ny tsiron'ny legioma, izay no ilaina. Dia mila tongolo gasy isika asiny anankiroa, rano 2 litatra, dipoavatra arak'izay tianao ary ny sira ihany koa arak'izay tianao. Averina indray zany ny zavatra ilaina. Mila karazana legioma isika ahafahana manao roana legioma mba azahoana tsirona legioma zany. Karaoty kely, zava-manitra, zava-maitso toy ny seleri, ny kotomila sy ny sisa mba hanaovana n'ilay ro azahoana ny tsirony legioma. Dia mila korzety isika eo amin'ny 700 grama eo na 1 kilao latsaka fefany latsaka kely. Dia mila fromazy isika, fromazy vache qui rit zany ny tsara, eo amin'ny singany 5 eo zany no ilayntsika. Tongolo gasy asiny anankiroa, rano 2 litatra, dipoavatra ary ny sira arak'izay tianao. Ireo zany ny zavatra ilaina ahafahana manao ilay lasopy korzety.
rehefa voaomana ny zavatra rehetra dia andao isika hiroso amin'ny fikarakarana. Voalohany indrindra aloha dia diovina ny legioma. Tetehana dia arotsaka ao anaty rano ka andrahoana mba hahazoana ny ron'ny legioma. Anjaranao izany manatsara arak'izay itiavanao azy ny roan'ity legioma ity, fa rehefa mivoaka tsara ny tsiron'ny legioma dia esorina izany ny ventin'ilay legioma, azonao anaovana laoka hafa na zavatra hafa, fa ny ranon'ny legioma 2 litatra kosa no ilaintsika. Rehefa voaomana izany ny ranon'ny legioma dia alaintsika kosa ny korzety sasana madio tsara dia tetehana madinika. Alaina ny tongolo gasy, voasana dia potehina na kikisana mba hahafahana mahazo an'ilay potony tsara iny izany. Avy eo dia alaina amin'izay ny ron'ny legioma izay efa nikarakaraina teo aloha. Raha toa ka mangatsiaka dia hafanao aloha ary dia arotsaka ao anatin'io roana legioma io ilay fromage vache qui rit, ny korzety voatetika, ny tongolo gasy voapotsitra, ny sira ary ny dipoavatra izay tianao. Dia avelao iketrika eo mandritra ny 40 minitra eo mandrapatonga n'ilay korzety alefaka alemy tsara izany. Rehefa vita izay dia potehana na miksena amin'ireny masinina fanapotehana ireny. Raha ohatra moa ka tsy manana ny fitaovana fanapotehana ianao dia azo atao ihany koa manapotsika izany amin'ny alalan'ny sotro rovitra, fa mila faharetana tsara ianao manao an'izay famotsehana izay. Izay izany no fomba fikarakarana ilay lasopy korzety miaraka amin'ny fromage vache qui rit. Dia anjaranao izany manao ny fikarakarana rehetra. Fa mamerina indroa manantitrantitra dia aleo averintsika kely ny fomba fikarakarana azy, tsotra dia tsotra. Diovintsika ny legioma rehetra dia tetehana dia arotsaka ao anatin'ny rano. Anjaranao izany manombatombana ny habetsaky ny rano satria ranona legioma 2 litatra efa vonona no ilaina. Dia arotsaka ao anatin'io rano io, andrahoanao mba hahazo ny ron'ny legioma, ireo legioma izay tiantsika rehetra. Tsika izany manatsara ny fomba azahoana ny roana legioma io, ka rehefa mivoaka tsara ny tsirony dia esorina ny ventin'ny legioma. Azonao anaovana laoka hafa inona zavatra hafa, fa ny ranon'ny legioma 2 litatra kosa no ilaintsika. Rehefa voaomana iny dia sasana ny korzety dia tetehana madinika. Alaina ihany koa ny tongolo gasy voasana dia potehana lemy tsara na kikisana. Rehefa vita izay dia alaina amin'izay ilay ron'ny legioma efa nomanina teo aloha. Raha mangatsiaka moa isika dia hafanaina aloha, ary avy eo dia arotsaka ao anatin'io rona legioma io ilay fromage nomanitsika teo aloha, ny korzety voatetika, ny tongolo gasy voapotsitra, ny sira arak'izay tianao, dia toy izany ihany koa ny dipoavatra. Avela iketrika eo ambony afo mandritry ny 40 minitra eo izany ny lasopitsika, mandrapahatonga n'ilay korzety alefaka malemy masaka tsara izany. Avy eo dia potehina na miksena amin'ny masinina fanapotehana ny lasopitsika efa nikarakaraina rehetra teo. Raha ohatra moa ianao ka tsy manana ny fitaovana famotehana dia azonao atao ny mamotika izany amin'ny alalan'ny sotro rovitra na izay fomba anaovanao azy, ahafahana mahazo ilay lasopy legioma maridrihitra. Hitanao fa tsotra ny fikarakarana azy, nefa andramony dia vitanao ny tsirony, tena matsiro tokoa. Dia izay no azo natolotra anao teto androany, misaotra anao nanaraka izany. Isaorana toy izany ihany koa ny teknisianina Sam izay nandrindra ny ara-teknika na ahafahantsika ny fandray. Dia mazotoary mikarakara samy hotahin'ilay raintsika ny an-danitra daholo ane isika rehetra. AWR, boîte postale 700, Antananarivo, 100.
manomeny zanany la ihany manananany izay maty maisoloa tena sarapana tsayambarany fitiavana anja ratsarany zaure ciza tsy tina overiza na dewe singan'olona ira antokobihira feon'ny maranata tsara ray faty vitany atreo ilay fitizay naseo fa mitsangana ifony ratony anarako antso ka ny solo baba indray tena hatsaram-panay faty vitany atreo ilay fitizay naseo fa mitsangana ifony ratony anarako antso ka ny solo vavahany indray tena hatsaram-panay yambarany fitiavana anja ratsarany zaure ciza tsy tina overiza na dewe singan'olona ira zay lay onjany fanantinana yambarany fitiavana anja ratsarany zaure ciza tsy tina overiza na dewe singan'olona ira na dewe singan'olona ira na dewe singan'olona ira AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana andeha isika nokana minitra vitsivitsy iaraha miain'ny tenin'Andriamanitra ka lebandretsikivy no mitafa aminao tsy ilaina ny manao itsy ny lalana raha efa mahitsy raha teo ny lalana rahana vao mainka mampanalavitra ny ele sady mandreraka ny fanaovana an'izany toy izany no ataontsika olombelona eo amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra noforonin'ny ifandray mivantana taminy sika tany am-piandohana navilon'ilay fahavalo anefa ny sain'ny olombelona ka nanaraka lalana miolakolaka izy ho faty tokoa ianareo hoy Andriamanitra tamin'ny Adamo dia hoy ilay menarana tsy ho faty sy akory ianareo fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro inananareo azy dia hiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo ahalalany tsara sy ny ratsy. Ny lalany tsy fakatoavana no nanaovan'ny Satana dokam-barotra tamin'ny Eva dia nanaiky izy. Nitovy tamin'Andriamanitra tokoa ve izy mivady rehefa nihinana ny voan'ilay hazo? Tsia, fa ny fanohitra amin'izany no nitranga, fisarahana tamin'ilay tompon'ny aina. Izao ny tenin'ny mpitoroteny feno fahendrena. Mpitoroteny 7:20. Indro izao ihany no hitako, nataon'Andriamanitra mahitsy ny olona
kanjo namorona saika hafa maro izy. Andeha ho tadiavintsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny lalana mahitsy mahavonjy sy ny fomba fanarahana azy. Hivavaka isika. Rainay masina sy tsara indrindra an-danitro, misaotra noho ny teninao izay monoranay ny lalana marina makany amin'ny fiainana. Andinkany amin'izany izay ankehitriny, koa mangataka ny fahazavan-tsaina avy aminao mba hahafantaranay ny fomba hanarahana ny lalana marina ny tendrenao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Tsisy olona nao fanahiny ny fidy lalana makany amin'ny fahoriana sy ny fijaliana, fa ny tsy fahafantarana ny fiafaran-javatra no mahavoavitaka ny maro. Misy tokoa zavatra tao mahafinaritra ny ambolohany, nefa mampahory sy mamono azy amin'ny farany. Aoka tsy hanome tsinan'izy mivady tao edeny isika raha nanaiky ny tenin'ny fahavalo izy ireo, satria mety ho lavo tahaka azy ireo isika raha teo ny toerany. Betsaka ny zavatra mbola mamitaka antsika amin'izao andro moderna izao, izay tena manintona ny maso, ny sofina, ny lela, ny saina, nefa betsaka amin'izy ireny no mandrava ny fiainantsika amin'ny farany. Hoy ny Obolana 2:12. Misy lalana ataon'ny olona ao mahitsy, kanjo lalana mivarina any amin'ny fahafatesana no hiafarana. Tsotra no hamaritany tenin'Andriamanitra ny lalan-diso, fa ny mahafantatra sy ny miala amin'izy ireny no sarotra ho antsika olombelona. Lalan-diso avokoa ny teny, ny hevitra, ny fampianarana, ny fihetsika, ny fomba mampanao, ny kolotsaina izay tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Noho izany, ny soratra masina ihany no fitsipika mahitsy tokony hisedrana ny zavatra rehetra. Andriamanitra mihitsy no loharahan'ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Hoy ny mpanao salamo rehefa mandinika ny lalana mahitsy avy amin'Andriamanitra. Salamo 1:1-4. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalàn'i Jehova. Sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelona ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Eny izay tsy manao ratsy fa mandeha araka ny lalany. Ianao namoaka ny didinao mba ho tandremana tsara. Mitondra fiadanana, fitsaharana, fiainana, fahasambarana ny lala mahitsy eo amin'ny tenin'Andriamanitra. Marina sy mahitsy izy ary foto-kevitry ny lalàna izany, ary na dia ny zavaboary efa miasimba aza, dia mbola ahitana ireo toetran'Andriamanitra ireo. Satria atraika ao mandrakizay Andriamanitra, dia toy izany koa ny lala mahitsy ao amin'ny teniny. Tsy manova na inona amin'ny toetran'Andriamanitra na ny fahelam-potoana, ny elanela toerana, ny fiviliviliana sy ny fivan'ny olombelona eo amin'ny sehatra maro. Izao no fanasany antsika izay nampitondray ny mpaminany Jeremia. Jeremia 4:9-12. Izao no lazain'i Jehova: mijanona eo an-dalana ianareo, ka izaho ary anontany io izay lalana masaka hatry ny ela, dia izay lalana makany amin'ny tsara, ka iny no izory. Dia hita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Nefa hoy izy, tsy izotra izahay. Indraindray dia ilaina ny mijanona mamantatra ny toerana misy ny tena. Moramorona anaraka fotsiny izay efa mahazatra isika olombelona, fa tsy dia liana loatra amin'ny fisavasavana ny raviny mba ahitana ny fotony. Ambaran'Andriamanitra eto ny tsy ambaratelo ny fitsaharana sy ny fahasambarana. Tsy ino izany fa ny fitadiavana ny lalana masaka hatry ny ela. Tsy tonga dia miharihary le izy fa tadiavina. Mila zotom-po, faharetana, fahalianana izany. Tsy ampy koa nefa ny fahitana azy, fa tsy maintsy izorana izy mba azahoana ny fitsaharana ampanantenan'Andriamanitra. Nataon'Andriamanitra tonga nofamandraha ny lala mahitsy makeo aminy, izay fanambarany lalàna sy ny mpaminany taloha elabe. Tsy izany fa Jesosy, ilay lalana mampiavana indray ny olona amin'Andriamanitra. Izao ny fanambarany amin'ny Jaona 4:9. Hoy Jesosy taminy: izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Mazava ny fanambarana sady tokony ho raisinam-po. Jesosy irery ihany no lalana makany amin'ny ray. Lalana tsy izy avokoa ny sisa rehetra, mety ho zavatra izany, mety ho olona mbola velona na efa maty, na fampianarana na foto-kevitra, na fomba mampanao, ninonina fomba hitadiavana famonjena ankoatran'i Jesosy. Tsy ahavonjy ny mahafantatra ara-tsaina fotsiny ny lalana mahitsy makany amin'ny fiainana. Tsy maintsy arahany izany raha tiana ny ho tonga soa any. Tsy maintsy mandeha eo amin'ny lalana sy fahamarinana ary fiainana io izay teo voavonjy. Mazava ho azy fa tsy ara-baky teny akory izany, fa
ny fanahafana ny fiainan'io lehilahy io no ambara amin'izany. Fitoviana eo amin'ny fisainana, fiteny, toetra, fihetsika no hevitry ny hoe mandeha eo amin'ny lalan'ny olona iray. Ilaozany mpanota avokoa ny lala amin'ny olaka rehetra ka manjary misy fizaram-potoana mazava eo amin'ny fiainany dia ny lasa sy ny ankehitriny. Hoy ny apôstôly Paoly raha milazany amin'izany fahasamihafana izany. Korintana 4:7-7. Ko raha misy olona amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Porofo ny fandrosoany dia ny fiovan'ny zavatra hita eny an-dalana. Toy izany ny olona mandeha ao amin'ny Kristy izay lalana makany amin'ny ray. Olona manaiky fanovana, fanavaozana, fanitsiana izany olona izany. Manambara Jesosy fa tonga avy hatrany ao amin'ny ray izay mandeha ao aminy satria iray ihany izy ireo. Hoy Jesosy eo amin'ny Jaona 10:7. Izaho sy ny ray dia iray ihany. Ny adidy sy ny tombontsoa rehetra amin'izao fiainana izao sy ny fiainana ho avy no anjaran'izay ao amin'ny Kristy. Hoy ny apôstôly Jaona raha mampatsiahy ny adidin'ny mpino. Jaona 1:2-9. Izay milaza fa mitoetra ho aminy izy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Ny fandehanan'i Jesosy tamin'ny didin'ny ray no nampiavaka azy tamin'ny olombelona rehetra. Ho voasarika anaraka ny dian'i Jesosy ao amin'ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra izay mitoetra ao aminy. Mpiara-monina amin'ny tompony lanitra sy ny tany izay mitoetra ao amin'ny Kristy, noho izany azy avokoa ny zavatra rehetra. Hoy Jesosy ao amin'ny Jaona 10:7. Raha miray amiko ianareo dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Tsy voafetra mihitsy izany hoe na inona na inona. Inona ny fepetra? Ny firaisana amin'ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Mihoatra lavitra noho ny zavatra ilayntsika eto an-tany ny tombontsoa tiany Jesosy omena antsika. Izao ny vavaka nataony ho an'ny mpanaradia azy rehetra. Jaona 10:7-8. Raha eo, tiako mba ho an'ny amiko amin'izay toerako ireo izay nomenao ahy, mba hita ny voninahitry nomenao ahy izy, fa efa ti ahy ianao fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao. Jesosy ny lalana makany an-danitra. Ho arabaka teny tokoa ny dia ny voavonjo any an-danitra rehefa miverina indray izy aka ireo mitoetra ao aminy. Miantso asy ianao Andriamanitra hiverina eo amin'ny lalana marina ao amin'i Jesosy izay anarana hany aza ho mpamonjena. Hivavaka isika. Ranay izay any an-danitro, misaotra no ny fiantsonao anay hiverina eo amin'ny lalana masaka hatry ny ela izay mitondra any amin'ny fiainana. Omeo fahendreny izay hahafantaranay ny lalan-diso arahanay ary omeo fahasahiana hiala amin'izany fa hiverina kosa eo amin'ny lalana mahitsy efa nisoritinao. Ampio hitoetra amin'i Jesosy izay lalana tokana makany aminao izahay. Amin'ny anarany no anandratanay izany vavaka izany. Amen. AWR Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. De l'île. Tous ceux qui s'en rebellent tout puissant, tous ceux qui sont durs et calcitrants, tous ceux qui ont un cœur de liberté, Jésus est le chemin triomphant. Oh
listening to Adventist World Radio, the voice of hope. Feon'ny piaino. Feon'ny piaino. Sotran'Andriamanitra isika fa tafahoany eto indray amin'ny alalan'ity fandarana antsoina hoe feon'ny piaino ity. Feon'ny piaino izay ahafahantsika miaino ny feonao piaino mijoro vavolombelona vokatry ny fanandramana manokana nataonao niaraka tamin'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy anao. Miarabanao ny namanao Eliandre Mitantso ary manasanao hanaraka fandarana manokana amin'ny tian'io ity. Anisan'ny mampiavaka ny fandarana feon'ny piaino mantsy ny fahamaliana ihany koa ny fanontaniana izay alefantsika piaino. Ny ankamaroany dia valianay amin'ny alalan'ny telefona, amin'ny alalan'ny email arakaraka izay handefasanareo ny fanontaniana aty aminay. Fa amin'ny tian'io ity dia be dia be ny nanontany hoe ahoana marina ny amin'ilay hoe fanononana ny anaran'Andriamanitra Ray sy Jesosy Zanany izay misy ady hevitra be dia be amin'izao fotoana izao, ilay hoe Yeshua. Dia anokana fotoana isika mba hamaliana an'izay. Eny ary misy milaza fa raha tsy Yeshua, misy koa manao hoe Yeshua no anarana iantsonan'i Jesosy, satria izay no anarany amin'ny teny Hebreo, izay no anarana iantsona azy amin'ny teny Hebreo hoe Yeshua. Raha tsy izay hono no ampiasaina rehefa mivavaka dia tsy mihaino ny vavaka ataonao Andriamanitra, marina ve zany? Hovalitsika izay fanontaniana izay anio. Afaka mandray penina sy mitana ny soratra tsara ianao. Ringana ny oloko noho ny tsy fahalalana hoy Jehova ao amin'ny Hosea 4:1. Raha tsy fantatry ny olona ohatra ny lalàna mifeny fananan-tany, dia mety ho lasan'ireo olona izay mahalala an'izany ny taniny amin'ny fomba fetsy dia fetsy, halatra moa no ilazana an'izany na ahoana na ahoana. Dia tahaka an'izany koa amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Rehefa tsy mahalala ny marina isika satria tsy mamaky, tsy mianatra, dia azo fitahina. Jesosy dia efa nilaza fa milohany evindrainy amin'ny raony lanitra dia nisan'ny famantarana nomeny ny hisihan'ireo mpaminany sandoka sy mpampianatra sandoka araka izany anaran'izany dia mpampianatra sandoka izy ireny. Ka ny vahaolana dia mianatra ny marina ihany, tahaka ny nataon'ireo olona tao Bery ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:10. Laza mihitsy ny apôstôly fa ny toe-panahin'ny olona tao dia tsara lavitra, tsara noho ny tany Tesalonika, satria nahoana? Na dia ny apôstôly aza ny nampianatra ny tenin'Andriamanitra azy ireo, dia no hamarininy izy ireo tao amin'ny tenin'Andriamanitra izay rehetra reny, no hamarininy, tsy menatra mihitsy izy manamarina, ary izay toetra ny manamarina izay natonga azy ireo hanana toe-panahy tsara noho ny tany Tesalonika. Ka eto izay dia manasa anareo, na izay zavatra renareo eto, na zavatra hitanareo anaty Facebook, na hitanareo amin'ny tele, na hitanareo amin'ny boky, na inona, hamarino amin'ny tenin'Andriamanitra re tompoko. Aoka tsy ho menatra manao an'izany. Aoka tsy ho tratra an'ilay hoe ka dia efa paster efa malaza io ve, mpamoaka demoni io ve dia andainga. Tsia, mifangaro marina ngeny lainga amin'ireny fampianarana entin'ny mpaminany sandoka sy ny mpampianatra sandoka reny. Ka matoa Jesosy nampitandrina dia mila mitandrina isika. Resaka kliantelisma moa ny ankamaroany, ataon'ny fitadiavam-bola ny fivavahana. Dia mitady zavatra mety mampiavaka azy izy, dia iny no andrebirebeny ianao. Ka mianara re tompoko ny tenin'Andriamanitra, vakio tsara, hamarino tsara amin'ny tenin'Andriamanitra izay rehetra renao. Ka anisan'izany ny filazana fa fanimbazimbana, fanaovana tsinitsinina ny anaran'Andriamanitra hony, ny fiantsoana azy hoe tompo,
na koa hoe andriamanitra sy ny hoe jesosy. dia milaza izy ireo zay mampiely an'izany fampianaran'izany fa ny fiteny jiosy irery any, ny fiteny jiosy irery any hanononana ny anaran'andriamanitra sy jesosy no tokony ho ampiasaina. Ka ny anarana hoe Yahvé ho izy no tsy maintsy antsoina an'Andriamanitra ray, ary ny hoe Yeshua no tsy maintsy antsoina an' Jesosy. Raha tsy zany dia tsy misy dikany ny fivavahana, tsy amin'Andriamanitra ny fivavahana, tsy andaitra ny fivavahana. Marina ve zany? Tsara ary ny alalantsika. Fa raha toa ka fahadisoana ny mampiasa ny anaran'ny mpamonjy antsika hoe Jesosy, dia meloka avokoa zany ireo apôstôly nanoratra ny testamenta vaovao rehetra, izay nisoratana tamin'ny teny Grika fa tsy tamin'ny teny jiosy. Tsy nisy tamin'izy ireo mantsy na iray aza nampiasa ny fanononana an' Jesosy hoe Yeshua. Nataon'izy ireo aza dia ninitoro ny filazantsara sy nanoratra tamin'ny anaran'ny Tompo Jesosy, izay midika hoe Kurios Iesos amin'ny teny Grika. Izay ny nampiasainy, Kurios Iesos, ary nanoratany ny testamenta vaovao. Aka ohatra isika ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 10:1-13, Asan'ny Apôstôly 10:1-13, dia izao nivakitsika ao: minoa an' Jesosy Tompo. Ny hoe Jesosy Tompo eto dia Iesos Kurios amin'ny teny Grika. Minoa an' Jesosy Tompo dia ho vonjeny ianao sy ny ankonanao. Azonao vakiana koa ny Tesaloniana 1:1-11, Tesaloniana 1:1-11 sy ny Filipiana 4:7-9, Filipiana 4:7-9. Ato amin'ity andininy farany ity ny apôstôly Paoly dia ampiasainy miaraka mihitsy ny hoe Kristy Jesosy Tompo. Ka diso ve izy nampiasa an'izany? Ny fampiasana ny anaran'i Jesosy amin'ny fiteny Grika izay nampiasaina tamin'izany fotoana izany dia ny eken'Andriamanitra. Nahazo valim-bavaka na vita fahagagana samihafa ny apôstôly izay nampiasa an'izany. Hatramin'izao dia samy hazona rariny sy valim-bavaka avy amin'ny tompontsika ny fanononana azy hoe Tompo na Jesosy. Ny zavatra nampitandreman'i Jesosy atsika dia ny hoe tsy izay manao amiko hoe Tompoko, Tompoko no hiditra amin'ny fanjakany lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Mety manonona hoe Yeshua ianao fa tsy manao ny sitrapony mihitsy, dia lazainy mazava fa tsy fantany velively ianao amin'izay fotoana izay. Raha ny anarana hoe Yahvé indray izay hiantsonan'Andriamanitra ray amin'ny teny jiosy, dia izao ny tsara ho fantatsika: ny jiosy dia nandahany tsy hanonona an'izany mba ho fanajana an'izany anarana masina izany hatramin'izay ka hatramin'izao. Ary tsara koa ny alalantsika fa nisoratana tamin'ireny tsoratra ny teny Hebreo taloha, tsy nisy zanatsoratra mihitsy, dia tsy hay vakiana fa ireo olona mpamaky ihany nampiditra n'ireo zanatsoratra mba hamora ny famakiana azy. Dia takan'izao zany no teny nanoratana ny anaran'Andriamanitra hoe Yahvé, YHWH, YHWH. Reny tsoratra avokoa ireo. Hainao ve ny manonona an'izany ary? Dia izay no natonga ny jiosy napiditra zanatsoratra mba hahafahana manonona azy hoe Yahvé. Hatramin'ny fotoana tsy nahafahana ny eny ny fomba nanonana an'izany fa iny ela dia nanjary adino ny fomba fanonana azy na teo anivon'ny jiosy aza. No sady tsandry zareo rahateo nampiasa an'izany ho fanajana ny anaran'Andriamanitra. Fa ny nasolony azy ary nahazatra ny jiosy hatramin'izay ka hatramin'izao aza no reo antony reo dia nataondry zareo hoe Adonai, ADONA ikely Adonai, izay mbola midika hoe tompo ihany koa, izay ny fiantsony an'Andriamanitra ray. Ary tsy nisy fanameloana avy amin'Andriamanitra mihitsy ao amin'ny ten'Andriamanitra manontolo tamin'ny nanaovan'izy ireo an'izany. Ny Israelita dia nampiasa anarana samihafa ny antsony an'Andriamanitra tao anatin'ny vavaka izay nataon'izy ireo, ary tsy natahotra mihitsy izy ireo hoe ahazo fanameloana avy amin'Andriamanitra raha nanao an'izany. Aka ohatra isika ao amin'ny Salamo 120 ohatra, Salamo 120, Davida dia niantso ny anaran'Andriamanitra hoe Elohim, izay azo adika amin'ny teny gasy hoe Andriamanitra avy hatrany. Hitantsika izany amin'ny 1, ny 10, ny 10, ny 11, ny 12 ary ny 17.
dia ampiasaindray ny hoe Yahvé izay midika hoe tompo. Izay indray ny antsony azy eo amin'ny 7 sy ny 9 amin'ny Salamy 150 ihany. Dia nantsony hoe Yahvé Elohim na koa hoe tompo Andriamanitra, izay no antikanan'izay hoe Yahvé Elohim zay, izay indray no nampiasainy amin'ny andininy hafa. Ka diso ve izy miantso an'Andriamanitra amin'ny anarana samy hafa takan'izay, izay manana ny heviny avokoa arakaraka ny vavaka angatahany. Jesosy izay ohatra lehibe indrindra ho antsika dia tsy nihevitra velively mihitsy fa nanao fahadisoana raha niantso ny anaran'Andriamanitra hoe Eloi Eloi lama sabakitany teo amin'ny hazo fijaliana, izay midika mazava hoe Andriamanitro Andriamanitro nahoana no mahafoy ahy ianao. Tsy teny jiosy fa teny arameanina io nampiasain'i Jesosy io, niantsony an'Andriamanitra ray teo amin'ny hazo fijaliana, kanefa tsy nahadiso azy izany. Raha niteny Jesosy eo amin'ny Marka 4:4-5 Marka 4:4-5 hoe Aba raiko dia mbola teny arameanina koa no nampiasainy amin'ile hoe Aba. Teny arameanina izany hoe Aba izany, izay midika tsotra hoe ray. Jesosy raha teo dia nampianatra ny mpianany hiantso an'Andriamanitra hoe rainay, rainay izay ny an-danitra, izay tsy nahadiso azy velively, saingy ny faritany tsara hoe rainay izay any an-danitra fa tsy ray ety an-tany akory. Ny afatry ny anjely voalohany ao amin'ny Apokalipsy 4:10 dia manipika mazava tsara fa natao toriana na hampafantarina ny olona rehetra samy hafa kolotsaina, samy hafa foko, samy hafa fiteny ny filazantsara mandrakizay. Misy dikany lehibe ny nanoratana an'izany ao amin'ny Baiboly no ny antony roa farafakelany. Voalohany be dehibe ny olona tsy ahalala ny filazantsara raha tsy ampianarina amin'ny fiteniny izany. Ary izany no antony ampiasanay teny-pirenena mihoatra ny 300. Radio anankiray fa mampiasa teny-pirenena hatrany amin'ny 300, ny Radio Adventiste Iraisam-pirenena, antsoina hoe AWR na Adventist World Radio, izay mandrakotra n'izao tontolo izao amin'ny teny-pirenena mihoatra ny 300. Samy hafa daholo no anonan'ireo an' Jesosy, an'Andriamanitra araka ny fiteniny, ary aoka tsy ho adinoina fa Andriamanitra anie namorona an'izay teny samy hafa izay niainga avy tao Babely, ka tsy ny teny jiosy ihany no ekeny ho ampiasaina voanaiky ny vavaka ataontsika izy. Manaraka izany dia izao, misy antony manokana namaritany eto hoe teny samy hafa ao amin'ny Apokalipsy 4:10, satria misy milaza fa tsy tokony ho tononona afa-tsy amin'ny teny anankiray na amin'ny fomba anononany jiosy azy irery ny tenin'Andriamanitra sy ny anaran'Andriamanitra. Aka ohatra isika ny hoe Shabata, izay no anonana ny hoe Sabata amin'ny teny jiosy. Dia tokony hajanona hoe Shabata hono fa tsy mety amin'Andriamanitra raha hovaina hoe Sabata amin'ny teny gasy, na Sabado amin'ny teny espaniola, na Sabatona amin'ny teny grika, Subota amin'ny teny rosianina, Sabdida amin'ny teny somaliana sy ny sisa. Takan'izany koa ny teny hoe Jesosy izay fandresantsika teo, anonana azy amin'ny teny gasy. Izany moa dia nalaina tamin'ny teny anglisy hoe Jesus, dia misy koa manonona azy hoe Jesu, izay nalaina tamin'ny teny frantsay hoe Jésus. Yeshua ny tena anarana fototra anonana azy amin'ny teny Hebreo, izay midika arabaky teny hoe Yahvé na Jehovah ny mpamonjy. Averina ihany izay, mitovy amin'izany koa ny hevitry ny teny hoe Joshua anie. Ary satria nadika tamin'ny teny grika ny testamenta taloha, dia izao ny dika ny teny hoe Yeshua amin'ny teny grika Jesus. Averina ihany izay, tsy mampanina manao teny averina satria fiaraha-mianatra ity. Tsy avy aminy hoe Jes, velively ny fototenina kanany hoe Jesosy tompoko. Fahadisoana izany. Betsaka ny mampiasa ny teny hoe Yeshua hamitahana olona be dehibe, ka aoka tsy anaiky ho voafitaka amin'ny zavatra tahaka an'izany isika. Petraka ny fanontaniana ahoana ny amin'ireo olona tsy nahita fianarana kanefa mahazo valim-bavaka mazava amin'ny finoany ny herin'i Jesosy afaka mamonjy azy.
efa nampitandrina miloha antsika jesosy tenany mihitsy hoe tsy izay manona ny anarany hoe jesosy na yesoa na jesosy ny mpanaraka azy marina fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Raha tia maky an'izany ianao dia Matteo 7:1-20 no ahitanao an'izany. Matteo 7:1-20. Ka fanodinana ny saintsika tsy fantoka amin'ny fianarana ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika no loza hateraka izany. Azonao tohizana eo amin'ny 2:20 sy ny 7:20 ny Matteo 7 ilazany Jesosy azy ary amafisina. Maro nanao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao va zahay, tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va zahay, tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va zahay. Tsy pio tsara Jesosy mihitsy miteny hoe tamin'ny anarany. Ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe ny toy ny teny eto hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatr'izay mielamiko ianareo mpanao meloka. Ka mety hanonona ny anarany hoe Yesoa na Jesosy na Jesosy ny olona anankiray hoentiny mampianatra na misandoka hanaovana fahagagana mihitsy aza fa fahagagana avy amin'ny Satana. Kanefa tsy Jesosy velively ilay tena izy nyresahana ary natonga an'i Jesosy nanazava fa tsy rehefa manonona ny anarako akory dia avy amiko fa izay manao sitrapony raiko izay any an-danitra. Aoka ho amafisina sy averimberina izany. Ny Apokalipsy 4:4-5 Apokalipsy 4:4-5 dia milaza mazava fa navelan'Andriamanitra ampianarina amin'ny teny samihafa ny filazantsara. Izany hoe fomba fanononana samihafa fa tsy amin'ny teny hebreo irery akory. Misy fijoroana vavolombelona izay tiako zaraina aminao eto am-pamaranana. Tsaroako eto ny ray mpianakaviana anankiray namanga ny studiony radio feon'ny fanantenana na ny AWR dia nijoro vavolombelona tamin'ny fanasitranana mahagaga nataon'i Jesosy tamin'ny zanany vavikely. Narary mafy io zazy io ary efa tsy vita ny hopitaly tsony, efa nianangatsika tanteraka sady tsy nahatsiaro tena ilay zaza raha nentiny nodiaingana tany an-tranony. Rehefa tonga tao an-trano izy dia nampilefitra ny lohaliny sady notrotroiny teny an-tana n'ilay zanany efa miamangatsika tanteraka. Dia nanonona n'izao teny tsotra izao tamin'ny mpahangovitana izy nataony tamin'ny fony rehetra ilay vavaka manao hoe Jesosy io vonjeo ny zanako. Zay ihany. Tsy nisy sasy teny, tsy misy famarana teny, tsy misy fanamboamboarana, fa zay ihany. Fa raha vantany vao vita ilay vavaka dia nianafana ilay zaza, nanomboka tany amin'ny tongony. Sitrana tsy nila fanafody akory. Efa vehivavy lehibe io zazy io amin'izao fotoana izao, mbola velona sy miririso amatsara any izy. Ary manompo an'Andriamanitra ny vavaka nataony ray mpianakaviana ity tamin'ny fony rehetra, amin'ny finoana tamin'ny anaran'i Jesosy teny valy. Ary marobe nitakan'izany. Tsy Yesoa no nampiasainy tamin'io fa Jesosy. Afaka mihaino teny gasy ny Andriamanitsika, afaka mamaly tsara ny vavaka ataontsika amin'ny teny gasy tsara mihitsy ny Andriamanitsika. Be dia be ny fijoroany vavolombelona lifanay izay manam-porofo an'izany. Ka aoka re tsy hanaiky ho vorebirebin'ireo mpitondra fivavahana sasany izay mitady ny fomba rehetra hampiavaka azy fotsiny amin'ny hafa mba hampitombo ny olona manaraka azy, na dia tsy ara-baiboly velively aza ny fampianarany. Eto am-pamaranana dia manentana antsika arak'izay voambara ao amin'ny Apokalipsy 1:7. Raha tiantsika ny ho sambatra amin'izao andro akatoko ny fiavian'i Jesosy indray ny amin'ny raolanitra izao, dia arao izay voalaza. Dinio ny tenin'Andriamanitra, dinio ho an'ny tenanao manokana ambavaka, satria tsy ho sambatra mihitsy ianao raha tsy manao an'izany araka ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy 1:7. Ny tompony ombanao ary hamme fahazavantsainanao amin'ny fikaroanao amin'ny fotsotra ny fahamarinana ary mba hitondranao amin'ny tena famonjenana izany. Amen. Izay koa ny namarana ny fiarahantsika teto tamin'ity anio ity, manao mandra-piona manaraka indray ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny Tanso.
going home. It won't be long. Then we'll be leaving. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Faneteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Efaly miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao indray ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitanso. Ny fanantenana ao amin'ny testameta taloha. Ny fanantenana ao amin'ny testameta taloha. Zay no lohateny lehibe hodinihintsika mandritra ny andro vitsivitsy. Indraindray tokoa mantsika dia mihevitra fa any amin'ny testameta vaovao vao misy ny fanantenana tena tsia. Raha mamaky tsara ny ten'Andriamanitra ianao ary mamaky izany ambavaka dia hita fa natahorinana lavony Adama sy Eva aza dia fa nisy fampanantenana famonjena nataon'Andriamanitra ho an'ny taranak'izy ireo. Iray ny Baiboly manontolo fa ny tombony amin'ny testameta vaovao dia ny fahitantsika an Jesosy tonga nofo ary afaka naneho mazava ny toetran'Andriamanitra sy ny nanazavany izy tenany mihitsy ny pilany ny famonjena. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny tsipirian'ny lesona dia manasanao mba hiaraka hivavaka amin'io. Rainay izay ny an-danitra misaotra anao satria fahasoavana lehibe izany hoe mbola afaka miara-mianatra ny teninao malalaka izany, mbola afaka mandray fampianarana avy amin'ny fanahinao masina satria tsy ho tratry ny sainay izany, tsy hazava aminay raha tsy omenao ny fanahinao masina izay angatahanay indray mba hanazavanay, hanazava aminay izay tianao ambara amin'ny teninao. Angatahana amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Ny andinina izay ny fantenana ho tsenjery dia ao amin'ny Hébreu 12:7 sy 7 no ahitana azy. Hébreu 12:7 sy 7. Finoana no nanateran'i Abrahama any Isaka raha nizahan-toetra izy, eny ny zanan'ilay tokana no nateran'ilay efa nandray tsara ny teny fikasana. Fa nihevitra izy fa Andriamanitra dia mahay manangana ny maty aza ary ohatry ny avy tamin'izany no nandraisany azy. Averintsika indray mandeha, finoana no nanateran'i Abrahama any Isaka raha nizahan-toetra izy, eny ny zanan'ilay tokana no nateran'ilay efa nandray tsara ny teny fikasana. Fa nihevitra izy fa Andriamanitra dia mahay manangana ny maty aza ary ohatra ny avy tamin'izany no nandraisany azy. Matoa izy nanana finoana dia nanana fanantenana. Ary izany no natonga azy ho tafajoro tamin'ny fizahan-toetra izay navelan'Andriamanitra ny lalovany. No hoe teny fikasana eto anie dia teny fampanantenana ka feno an'izany ny testameta taloha. Ny finoany fa mahay manangana ny maty ny Andriamaniny dia fanantenana koa izany. Hianarantsika ao anatin'ny andro vitsivitsy ho zahay fa ny fanantenana azo antoka ho antsika dia tsy ny finoana fa mbola miririany ho an'ny fanahin'ny olona rehefa maty izy. Tsia, tsy izany finoana izany no finoana azo antoka. Raha izany no finoana izay hananantsika mikasika ny maty dia finoana marefo izany. Finoana mampanota mihitsy aza satria mahatonga ny olona heritreritra fa eto amin'ity fiainany ity ny tena fiainana ka dia aleo manara-po amin'izay filany nofo rehetrarehetra. Fampianaran-diso tsy ara-baiboly ny finoana fa mbola miririany ho any ny fanahin'ny olona rehefa maty.
ny finoana ny fitsanganana amin'ny maty zay Jesosy tenany mihitsy no nampanantenan'izany sy ny santatra an'izany, zay ny fanantenana azo antoka. Zay no ara-baiboly, tsy miorona amin'ny loha hevitra Grika momba ny tsy fahafatesan'ny fanahy ny fanantenana hita ao amin'ny testamenta taloha, fa amin'ny fampianarana ara-baiboly ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty amin'ny fotoana iavian' Jesosy indray. Dia betsaka mametraka fanontaniana hoe ahoana nefa no ahafahan'Andriamanitra mamerina ny vatana efa tsy misy tsony satria misy ireo efa lasa lavenina na simba tamin'ny fomba hafa, ahoana ny fomba nanganana amin'ny maty ireny olona ireny hanana fiainana indray. Ahoana koa ny ampiverina indray ny maizy ny olona efa maty, izay maty efa ho taonjato na rivo-taona lasa, tsy han'ny olona ny foronona tahaka antsika ny atakatra an'izany, fa hain'ilay mpamorona sy namonjy antsika, ary izy irery ihany. Ilay Andriamanitra afaka namorona ny fiainana teto ambony tany avy amin'ny tsy misy, dia afaka mamerina amin'ny laoniny ny olona anankiray tiany hatsangana amin'ny maty ho amin'ny fisiana indray. Averina matetika fa rehefa tsy tratry ny saintsika re ny amin'ilay Andriamanitra sy ny fahaizany, dia tsy midika izany fa tsy azo ny atao izay tsy haintsika atao. Raha toa ka tratry ny saintsika daholo ny fahaizan'Andriamanitra sy ny maizy azy, dia mijanona tsy ho Andriamanitra tsony ene izy. Ka aoka hianatra ny atoky azy dia manaova mihitsy fanandramana, mampiatra n'ireo torohevitra omeny avy amin'ny tenin'Andriamanitra dia hitombo ny fatokitsika azy. Rehefa navelan'Andriamanitra handalo fizahn-toetra mahamay i Joba, dia izao no nolazainy ao amin'ny Joba 7:15-20 Joba 7:15-20 kanefa raha izaho dia fantatro fa velona ny mpanavitra ka hitsangana ny aparany eo ambonin'ny vovoka izy. Ary rehefa levona ny hoditro izao simba izao sady afaka amin'ny nofoko aho, dia ahitan'Andriamanitra amin'ny nofoko aho. Eny izao no ahita azy, ary ny masoko no hijery fa tsy olo-kafa, efa maty-paniriana ny saiko ato anatiko. Dia azontsika ampitahina amin'izay voalaza ao amin'ny Timoty 2:5-5 zany. Timoty 2:5-5 manao hoe: ny andrina finahitra sady tokana mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo no aneho izany amin'ny fotoany, izy ihany no manana ny tsy fahafatesana, mitoetra eo amin'ny mazava tsy azo atonona, izay tsy hitan'ny olona sady tsy hainy jerena, ho azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amenna. Ny fanantenan'i Joba fa na maty azy izy, na mety tsy maintsy mandalo fahafatesana azy izy, dia mbola hisy ny fananganana amin'ny maty. Zany natonga azy hijoro hatramin'ny farany tamin'ny fiandaniana amin'ilay Andriamanitra ny fahamarinany. Maro ny lohabolana eto amin'ity tany ity hoe tsy rary ny zavatra mitranga eto, ary tena marina izany, fa tokony ho fantatsika koa fa izany ny vokatry ny fahotana, fa tsy tongatonga ho azy izany. Tian'Andriamanitra seho antsika ny maharatsy ny fahotana sy ny mahalainga ny tenin'ny Satana manao hoe tsy ho fatsy akory ianareo. Jereo tsara ny zavatra niatra tamin'i Joba. Marina sy mahitsy izy, natahotra an'Andriamanitra sady ny fady ny ratsy, izany voalaza ao amin'ny Joba 1:1. Kanefa misy antony tsara lavitra noho izay eritreretan'ny olona maro azy, ny namelan'Andriamanitra ny zanany handalo zavatsarotra tahaka an'izany. Jereo ny afaran'ny fiainana tetỳ an-tany fotsiny aza. Navelan'Andriamanitra nampahory azy tamin'ny fomba ratsy maro Satana. Azonao vakiany izany manomboka eo amin'ny Joba 1, Joba 2 sy ny manaraka. Tena fahoriana tsy zakan'olombelona ny nahazo azy, ary mivokatry ny tsy fahatakarana ny aton-javatra ny seho aza, na dia ny vadiny aza dia niteny hoe mbola mitana ny fahamarinanao ihany va ianao, mafoizan'Andriamanitra ianao dia aoko ho faty. Teniteny foana no nilazany Joba n'izany. Joba no ahitantsika ilay fifanandrinana lehibe misy teo amin'Andriamanitra sy Satana eo anivontsika olombelona. Na izany aza nefa dia voalaza tsara ato amin'ny reto teny ireto ny fahatokiany tsy misy fetra n'Andriamanitra ao amin'ny Joba 3:15-15. Joba 3:15-15. Na dia mono ahy azy izy, mbola hanantena azy ihany aho.
na dia mono azy izy dia mbola natena azy ihany a misy fanantenana ao amin'ny testamenta taloha ao ary ilay fanantenana ao anatin'izany dia mazava tsara fa ny fitsanganana amin'ny maty na ho faty azaho izy dia hitsangana amin'ny mpanavitra ndray andro any ary ny tenany no ahita an'Andriamanitra tsy fanany mahita an'Andriamanitra fa ny tenany ao anatin'ny manofo azy raha iverenantsika ny famakinan'ny Joba 7 fa nehoana tsy azo lavina ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty amin'ny fotoana iavian'i Jesosy indray izany. Naseho an'i Joba fa ninonninona niseho teo amin'ny fiainany dia navelan'Andriamanitra iseho izany satria manana tanjona tsara lavitra no izay eritreretin'Andriamanitra eo aminy. Izao indrindra nolazainy eo amin'ny Joba 7:20. Joba 7:20 fa mahalala ny lalana falehako izy raha izany toetra aho dia hivoaka tahaka ny volamena. Izany ny toe-tsaina tian'Andriamanitra hananantsika rehefa mandalo fisedrany eo amin'ny fiainantsika. Mahalala ny lalana falehantsika izy ary raha izany toetra ianao dia hivoaka tahaka ny volamena. Izany hoe raha atsofoka ao anaty afo ao anaty memy ny volamena izay mety mbola misy petipetina rehefa avoaka avy ao dia hadio tanteraka. Izany koa ny toe-tsaina tian'Andriamanitra hananantsika rehefa avelany andalo ny afony memy isika. Naseho an'i Joba ny Satana fa tsy misy mampisaraka azy amin'ny fitiavany an'Andriamanitra satria na ho faty azy izy dia afaka manangana azy amin'ny maty io Andriamanina io. Raha maty ao anaty fahotana mantsy izy dia azo ny antoka fa tsy handova fiainana mandrakizay, fa raha maty ao amin'ny fijoroana amin'ny fanarahana an'Andriamanitra izy dia azo ny antoka fa na ho faty aza dia ho toromaso vetivety izany, fa hanangana azy amin'ny maty ilay Andriamanitra tsy mety maty ary hanome azy fiainana mandrakizay. Izany koa ny fanantenana tian'Andriamanitra ho kolokoloina ao amintsika. Andriamanitra ny hitahiry antsika amin'izany finoana izany mandra-piaviny. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.